miantsonao zay arak'izany iza sanatray zany ianao le fanany zay nangana Kristy taminaty ianao le fanany momba tambony rano afaka namorona an'izao rehetrarehetra zao ianao le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara manasanao hiteny aminay manasanao hitaridalina anay ary raisinay tokony mihezo fahefana ireo karazana asany maizy ireo karazana fanaratsy mamatitra ny fiainan'olona androano roany amin'ny anaran'i Jesosy izay karazana fatorana amin'ny fiainan'olona vany amin'ny anaran'i Jesosy oka tompo misy fandresena reny fiainan'ny lehilahy io androany oka mba misy kasika ny fanamasina ikasika ny fiainan'ny vehivavy io manatrehanay tompo miasay ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen mazo toerana isika rehetra miarabantsika jiaby tonga soa ato an-tranon'Andriamanitra ny fiadanan'ny tompony amenonao amin'ny volana février mars misy évangélisation zay atao any ambanivolon'ny Vavateny dia raha misy zany ekipa mba mazoto ndeha hagnano an'izay évangélisation zay dia manomana ny frais-nao sy ny mba déplacement kely arak'izay moyen vitanao eo magnatona ny madame ny PDG ny camp zany lefa mirava mba mitsakana kely ny madame PDG mba magnotany programme aminazy zareo ho an'izay vonona andehanao évangélisation any Vavateny magnatona anazy zany rehefa mirava fa hiaratsika andehanao tafika masina any Vavateny tainy tompony itsika rehetrarehetra amen androany dia asain'Andriamanitra mba hiarahaba manokana anao amin'ny anaran'i Jesosy miarahaba ho anao zay sambany tonga eto miarahaba lefa elaela tsy hita miarahaba ho anao zay tsy mafoy ny fiarahantsika miambony ny afatra hozarain'androany dia ny hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary tena zany izy tsisy anampela tsisy analana mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra amen andao antsika mba amaky amin'ny bokin'ny Joba fa 7:10 raha mba ao baibolinao avadikely amin'ny bokin'ny Joba fa 7:10 andininy fa 13 katramin'ny fa 19 Joba fa 7:10 andininy fa 13 sy ny fa 19 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe engany ka voasoratra ny teniko engany ka voatomboka eo amin'ny boky ireny engany ka voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voaisipiraka eo amin'ny vatolampy ho mandrakizay izy kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavotra laza hoe amen ka hitsangana ny amparany eo amin'ny vovoka izy ary rehefa levona mihoditro zay simba izao sady afaka amin'ny nofoko aho dia ahita n'Andriamanitra alleluia mafy be ny zavatra nazo amin'ny Joba tsy mora ny adina treny fa mba jereva nge ny teny resany ozy hoe engany aho izy ka voasoratra ny teniko engany ka voatomboka amin'ny boky ireny engany ka voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voaisipiraka eo amin'ny vatolampy mandrakizay izy kanefa raha izaho dia fantatro izy fa velona ny mpanavotra na rary izy tamin'io tao anatin'ny olana izy tamin'io fa tsy hoe nahazo volana nahazo promotion na voavita mariage na voatonga vady tsy zegny fa ozy hoe fantatro izy fa velona ny mpanavotra ka hitsangana ny amparany eo ambonin'ny vovoka izy ary rehefa levona ny hoditro zay simba izao sady afaka amin'ny nofoko aho dia ahita n'Andriamanitra ezaka zany espoir zany fanantenana tsisy karan'izany olona miatikady olo marary ravafanana tena hoe zay zavatra manenteran'ny Joba nalana taminazy daholo fa jerevo ny zavatra nyresana fantatro izy tsy miteny hoe reniko izy tsy miteny hoe tsapaka fa ozy hoe fantatro misy fotoana zany agnatoro antsika teto hoe io Andriamanitra io dia miafina ambadiky ny zavatra fantatro ny degrenao ara-panahy dia miafina ambadiky ny zavatra fantatro ino raha hainao ary ohatran'izay ny fiainana amin'ny ara-nofo ara nilazana fa nivoatra ny olo anankiray dia misy zavatra fantany
milazana fa tafita amin'ny fiainanan'olo anankiray misy zavatra fantany. Jereo tsara fa ozy Joba hoe fampotro fa velona ny mpanavotra. Za ozy mety maty, za mety sahira fa mpanavotra anahy tsy mety maty ary tsy sahira mandratsara. Ary ao amin'ny bokin'ny Romanina toko fahavalo dia ny andininy faharoa amby telopolo dia magnambara ny soratra masina. Romanina toko fahavalo andininy faharoa amby telopolo manao hoe ny anaran'i Jesosy, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omena antsika maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Lazao hoe amen. Ka raha manompo an'Andriamanitra ianao dia manompo Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Raha mivavaka amin'ny Jesosy ianao dia mivavaka amin'ny Jesosy mahay raha jiaby. Tsy raha raiky ihany, tsy ampahany ihany, tsy vitsivitsy ihany, fa izy jiaby. Amen. Izy jiaby. Ary raha tianao hiasa amin'ny fomba maro loko amin'ny fiainan'Andriamanitra dia mila mitombo amin'ny fahalalana ianao. Mianatra foana ianao isan'andro, mila mandray teny ianao isan'andro, mila vonona ny anompo ianao isan'andro. Jereo tsara fa tamin'ny talata za zao nampianatra antsika sekret maromaro teto an'izay teto hoe mila mitandrina ny lelanao ianao. Aza be resaka na misy zavatra tianao teneny na tsy voatery teneny, ary tsy voatery koa hoe zay zavatra rehetrarehetra tiany vava volagny dia volagny daholo fa nandray manimba ho avy. Possible ho za tamin'ny talata misy vola tokony hiditra aminao fa noho ivavaanao io dia nihontra. Possible mety misy lehilahy tiakabady anao fa reny raha nokoraninao dia tsy mialaka anao vady izy. Possible misy tokantrano rava mihitsy ihany noho ny zavatra teneny na sy resana. Mila mahafantajavatra ianao. Amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tsy raha raiky foana ho zahin'Andriamanitra. Satria misy zao mieritreritra hoe Andriamanitra zany mahay mandroaka be vola, Andriamanitra zany mahay manafaka tromba, Andriamanitra zany mahay mampandeha varotra. Misy zavatra marobe an'Andriamanitra. Mety efa nisy agnarana marobe nafantaranao anazy, fa androany dia iseho aminao indray izy hoe mahay ny zavatra rehetra. Zay mba atao foto-kevitra hijoronao hoe io Andriamanitra ivavahako io dia mahay ny zavatra rehetra. Atao slogan mihitsy zany. Ary mila apetraka ao mazava tsara hoe Andriamanitra ny zavatra sarotra izy. Dieu des choses compliquées. Raha mbola zavatra tsotsotra zany matetika dia mbola anao foana ny miasa akao. Mety feo manganao ny asa atao, mety masonao ny asa, mety vavabenao ny asa, mety energinao ny asa.